Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity androany ity efa maro dia maro nareo manaraka an'ilay fandaharana fisaorana mitafotafo be atolotray ho anareo. Eto dia teneniko foana azadiny mizara an'ilay satria mandeha amin'ny page ny MBS ty fandaharana ity page Facebook ny tiako tenenina mandeha amin'ny YouTube ihany koa noho izany aza misalasala mihitsy ny mizara azy manao share ya tsy ampiandrelanareo fa tonga dia ho ampahafantariko anareo hoe aiza ny tokony ho alentsika amin'ity farany herinandro ity na amin'ny zoma na amin'ny sabotsy na amin'ny herinandro fetomboan'ny herinandro fa zao ary aloha dia ho ampahafantariko anareo fa dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny Basta Lion ao amin'ny Bonarabe 67 hectares ny zoma fa 5 volana marsa ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidim-pidirana ray alina ariary. Mira manasa vava misy lobaka na magnantsara rajerina ny mifoaka zio business ano ataony kapoaka nefa tio fosina ny lohaka mira Senegal nazy beko nazy plasagna izy mila mbekobeko anakotsaiky elbadanao io nasa Nietsika manaraka ho ampahafantarana anareo dia kabaret anankiray izay rahantsika amin'ny Beny Bebe Sefo Samy zany hoe mana fahazarantsika hoe lolo sy ny tariny fa ity zany lolo tsy hoe fa ny tariny hoe ary ny hira rehetra dia ho ataony zareo daholo amin'io andro kabaret ao amin'ny Piment Café ery Beoritsika amin'ny zoma fa 5 ny volana marsa ihany manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny fandraisana anjara kosa na ny vidim-pidirana dia 15,000 ariary na 5,000 sy ray alina ariary. Tati anantunatunana visa sauna malmuramura we anelafdaftra ngai bamtadia anengabamise anelafdaftra ngai bamtadia anengabamise sizavelvel sanpanzana sizavelvel sanpanzana sizavelvel namazana vitsana sizavelvel sanpanzana sizavelvel sanpanzana sizavelvel ulu namazana vitsana. Nietsika ampahafantarana anareo manaraka dia Donany Samgeza ikapitsany miady amin'ny flash be zay mihitsy izy hoe miady satria VS zany hoe mifanihana zany izy ireo zay mahatonga an'izy hoe Donany Samgeza iarahantsika mikapitsany sy flash be ifanihana amin'io andro amin'ny zoma fa 5 ny volana marsa ihany izy io ao amin'ny Le Glacier Analakely mahana fotoana zany tsika amin'io amin'ny 7 ora alina io zany tsika tonga mijery VS. Fa fossi giocherà ma tu ni alla que falani kuparikera inizzi giocherà fa fossi giocherà ma tu ni alla que falani kuparikera dia mbola amin'ny zoma fa 5 ny volana marsa ihany mahana fotoantsika miaraka amin'ny chaîne ao amin'ny Jaws Pub any Ambohipo ao amin'ny Jaws Pub Ambohipo manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary chaîne amin'ny zoma fa 5 ny volana marsa amin'ny zoma zany amin'ny 7 ora alina. Dia mbola amin'io zoma io ihany
faradoboka magnifique fa zao fotsiny le izy tsy eto Madagasikara le izy fa any ivelany any Paris zany le izy faradoboka magnifique satria nitarika Stéphanie dia anao tournée tany à la France dia ho famarana azy dia izy faradoboka magnifique zay ataony Stéphanie ao à Paris amin'ny zoma fa 5 volana marsa ihany be da be mihitsy zany zavatra hitranga amin'ny zoma indrindra vao antsika mpanakanto malagasy ao amin'ny Palais 91 manomboka amin'ny 10 ora alina zay tegnako anareo hoe raha mananamantsika malagasy mety mba te hijery Stéphanie any ivelany any dia etano izy satria mandeha amin'ny Facebook ny fandaharana noho izany zarazara ao zay tegnako anareo hoe mety ilay mizara azy satria ho antsika malagasy mety mipetraka any États-Unis misy manaraka an'ity fandaharana ity dia mety mba mahita mety hisy programme amin'ny herinandro hoe aiza ny artiste anao fihetsika any États-Unis fa amin'izao aloha mazava tsara fa any à Paris zany fotoana iarahantsika amin'ny Stéphanie ao amin'ny Palais 91 manomboka amin'ny 10 ora alina misoma io dia mbola amin'ny zoma io ihany amin'ny zoma zany ny fotoana fa 5 volana marsa ho avy zao dia ahitany tanismen tsika zay anao cabaret ao amin'ny SK Mélodie Mandriambevo manomboka amin'ny 6 alina ny fotoana dia ny vidim-pidirana dia 5,000 ariary ny fidirana tsotra ny famandria-toerana kosa dia 5,000 ariary tena ihany koa averiko ihany tanismena ao amin'ny SK Mélodie ao amin'ny zoma Vahini fa topi tanange Misi topi ni tipa sa taba sabanga Satsi vahini fa topi tanange Amnaka atifu isi tamanga Satsi vahini fa topi tanange Misi topi ni tipa sa taba sabanga Satsi vahini fa topi tanange ny etsika manaraka ho ampahafantarina anareo dia etsika amin'ny zoma fa 5 volana marsa ihany le izy zay ny tenenako anareo hoe be dia be io etsika io ka anjarantsika no misafidy amin'ny zoma fa 5 volana marsa dia misy etsika miavaka iakely iarahantsika amin'ny tarika Rotsikalo sy Marion zay anatanteraka cabaret fa ny mampiavaka azy kely fotsiny dia misy défilé de mode eo anelanelany zany hoe tsy tena hoe Marion sy Rotsikalo rery fa izy défilé de mode ihany koa ifangaro ao anatin'ny fampisehoana io ao amin'ny hôtel de l'Avenue eo Analakely ny fotoana amin'ny 6 ora alina tsy diso ny vidim-pidirana dia 5,000 ariary ny fidirana tsotra ary ny réservation kosa dia 5,000 ariary averiko ihany eo amin'ny hôtel de l'Avenue manomboka amin'ny 6 ora alina miaraka amin'ny Marion sy Rotsikalo ary dia misy défilé de mode eny antsefatsefany eny Loza kwenen fanya kama feton maka Le fetchka sexy baby Mapango mape 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 Le fetchka sexy baby dia mbola amin'ny zoma ihany amin'ny zoma fa 5 volana marsa ihany dia etsika miavaka kely le izy satria mitondra ny lohateny hoe talk show case zay rahantsika amin'izay zany hoe raha zay titre hoentin'izay dia mety misy fifampiresahana ao
zany hoe tsy hoe mihira fotsiny fa miresaka amintsika mpakafy mitarika zay amin'ny zoma fa 10 ny volana mars amin'ny 9 ora sasany ariva tsy alina le izy zany fa voanombonomboka iny ny soirée zany dia mijery izay tsika amin'ny 9 sasany ariva ao amin'ny lasity ivandry eto dia tenenina tsy misy vidim-pidirana averika any tsy misy vidim-pidirana miaraka amin'izay talk showcase ary nietsika farany ampahafantarana anareo dia nitarika fandrama izay anatanteraka cabaret amin'ny sabotsy fa 9 ny volana marsa ao amin'ny Bonara be 67 hectares manomboka amin'ny 9 ora alina vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary dia arak'izao hitantsika izao dia vahiny eto amin'ny fandaharana seho ny herinandro I bebe ao amin'ny tarika lolo sy ny tariny fa ampihetsika ity lolo tsy hoe fantariny hoe miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana miraba ny mpijery ny MBS rehetrarehetra miraba ny mijery ny seho ny herinandro moa le fandaharana ya inona tsara hetsika io fa ahoana mahatonga zay hoe reto nitsongaina manokana ve reo favori ve sa hoe reo no afaka sa reo ny eto Madagasikara zay ny tena izy zany reo ny eto Madagasikara dia reo zany no namen'ny nazo tsodrano avy any amin'ny lolo sy ny tariny zany mba hivelomana eto Madagasikara amin'le zavatra tsy zay zao efa io zany zao ny fivelomanay ny artiste zay moa tsisy naka zany tamin'le fividianana teo zany fa io ny fivelomanay raha ny tena izy dia io zany Beny efa fantatr'olona le Samia dia ampin'le chef hitanareo amin'ny tarika Joary dia zay zany efa manao foana zay ny tena hoe fa fivelomanay ary mbola voniny zay zany manao antsoavo zay zany le zao onzay mpakafy zany fa eo fantaniko hoe matetika mantsy ny cabaret misy foana dia ny cabaret hita tatsy ihany ve ny mitao sa hoe isy ampiavaka azy manokana ty cabaret indray mitoraka ty io miova foana le izy isaky ny zavatra ny isaky ny toerany hitanao dia efa miova le na mifilahatry ny hira na tsy maintsy amboarinay ohatran'izay le izy ny hira koa zany misy be dia be hitanao rehefa cabaret mantsy misokatra zany hoe misy lolo sy ny tariny ao dia hitanareo anatin'ny lolo sy ny tariny koa misy ana mamorona Beny mamorona Eric manana mamorona lolo mamorona zay nge azonay atao daholo ny hirandreo tratra tsy anay dia lolo sy ny tariny reo ke zay le izy donc zany dia zay ny toko manao antsoavy zany zay mba fivelomanay dia mba tokava ao amin'ny mankafé le izy amin'ny zoma manomboka amin'ny fisara moa izy amin'ny sivy eo zay eny ataontsika taratara amin'ny sivy sasany amin'ny firy le tena izy zany amin'ny sivy sasany tena manomboka zay le songe le olona mbola mandeha mirevire raha milamy manontany dia mbola le mirevire olona aloha zay vao mandeha amin'ireny zavatra eny ary dia mirarosoanareo aloha zany amin'io hetsika io fa eto fotsiny le izy hoe mianao antsoavy mipiti mitarika lolo sy ny tariny zany nareo io sa ahoana le fomba etsonan'le piti olon-kafa mety tongany aminareo tsy fantatro rehefa aveo mbo ohatra hoe azoko atsoa zany hoe ny finday azahoananay na ny mail azahoananay zany aminareo teniko aminareo fa le zany tsara mihitsy raha ohatra hoe mba afaka miaina amin'io zany zay raha ohatra zay mantsy zao ny tena olana ta araky le teniko teo vazivazy zarintenany fotsiny ny tena hoe
hoe tamin'ny fividianana zay tsisy mpianatry mihitsy nefa tamin'ireny ohatra nisy aisa bebe ihany naparitaka zany io zany nefa fivelomanay mihitsy zao tsy manao zavatra hafa mihitsy zany zay afa-tsy de inona mety ho anton'izay raha ianao manokana taniko hoe tsy voantso anao tamin'ireny nareo tamin'ireny fividianana ka tsy mandiha an'le vika tely iranay tsara tsotrany le izy tsy mitarika olona eny zay de zany hoe eto tsy mampirevy zany tsy mampirevy fa eto mba tiako mba misy fanetahana avy any aminareo zao satria mantsy ny lolosiny tariny efa manana ny sokajin'olona tena hoe tena pakafy azy ary tena efa mazava mihitsy hoe vao miainga fotsiny rehefa mandeha ny revirevy de vao mitendry gitara de hoe olona pro lolosiny tariny ty zany revy zany tonga de fantatra foana ny olona anankiray rehefa mipetraka koa ny anankiray de tonga de fantatra hoe tia namany ty zao any fa hoana ny kotinareo an'le olona hafa satria mba izany ihany koa amina nafandarana atao mba etsona ka zay nonovako an'le antso afoke hoe le ozony mbola tsy nahafantatra an'izany dia eo ny fotoana satria amin'io zany tena ataonay daholo normalement ny iran'ny lolosiny tariny nataonay daholo zay ny nitsona ny sefo azahoana manampy zany satria raha ny tena isange zay fitinina efatra io fa normalement sivy zay ao anatin'ny tarika zay nitsona ny sefo amin'ny tarika joary zany sefo nonomo zany efa fantatry ny olona zany fahaizana mitendry gitara zany mahay izy mavoa izy zany hoe tena revy sady mihira koa izy reny zany anisan'ny mpankafihana nge le tarika joary iny taloha zany tamin'ny mbola kely rikoty luka mahery sefo raha mpanovinao ira lolosiny tariny iny tonga de mahay hatramin'ny farany mihitsy nrehetrareo zay le izy misy ok ary andamina fotoana de ho avy any tongonareo rehetra ny olona rehetra koa zany ok ary misaotra betsaka vahiny tato amin'ny fandarana seho ny herinandro bebe nareo misorana araka izao hitantsika zao de mandray vahintsika ary rehefa jerevana ny paosy koa de didinina vehivavy tsara tare anankiroa mahatsiary ny tenako tena bitika tokoa ao anatrehan'izy roa vavy miarabanareo godago miarabanao randrian'ny aldera zay ao amin'ny tontolon'ny stylisme moa zany styliste zany ianao tonga eto amin'ity hetsika zay ho tanterahana amin'ny zoma ity inona tsara ty hetsika ty avy any aminao zao Valmerahabatsika rehetra ty hetsika ty moa zany dia karakarain'ny godago izy io cabaret le izy mitondra ny anarana hoe Gazy do Café première édition arak'izay maha Gazy do Café azay dia natao manokana anasongadinana ny mahamalagasy izany na ny artiste na ny akanjo resaka rehetra mahamalagasy dia izy io nanasainay manokana ny Marion sy Rotsikalo dia ahitana ihany koa défilé de mode iarahana amin'ny Rosso MG izay agence ana mannequinat ao anatin'ny godago ihany izy io dia ampiakanjon'ny styliste malagasy mana-talenta maro araka izay teneny avao amin'ny godago izay ataoko hoe mety styliste hono somary mety very kely ny olona zao hoe inona mariny ty hetsika ty défilé de mode ve le izy sa cabaret sa fifangaron'izay zavatra zay le izy fifangaron'ireo zavatra anankiroa ireo zany hoe sady iaino ny sofina zany hijery ny maso dia nafangaro tao le cabaret sy le défilé mifanelanelana zany ny fisehon'ireo hetsika anankiroa ireo fa ao anaty hetsika anankiray fa le défilé ve tsy mety anelingelina ve le mozika ao anatreh le défilé sa mivady tsara ireo zavatra reo afaka mivady tsara izy ka amin'izay izy afaka mivady zay dia rehefa misy aloha ny cabaret dia mena sehatra ny mpanao mozika rehefa mandeha indray ny défilé le mena sehatra indray ny resaka filatrona amin'ny akanjo fa zany hoe possible ihany ve ao anatin'le izy hoe mandeha ny mozika dia mandeha ny filatrona ny tompoko misy défilé show live amin'io ay défilé show live ay zay mihitsy le izy eto moa zareo dia tena ohatrany hoe variana ary lina tokoa hijery an'izany zavatra zany manomboka amin'ny firy tsara izy ity dia mifarana amin'ny firy dia ahoana ny fandeha ny fizotry ny rehetrarehetra ny vidim-pidirana sy ny zavatra ohatra zany le izy amin'ny zoma izao manomboka amin'ny 7 ora alina ary tsy mifarana raha tsy maraina ny andro dia ny bia mbola hitantsika ny amin'ny
ao amin'ny super musique dia izahay membre ihany koa mbola misy billet aty aminay afaka manantona anay amin'ny impeon Facebook na zay ahitanareo anay fotsiny raha ohatra tonga aty amin'ny aty atoerana mihitsy izy amin'io andro io mbola afaka manjifa an'izany tapakely zany mbola afaka tsara mihitsy tonga melolo kely fotsiny ianiary fanetahana avy any amin'ny inona ny tena ampiavaka an'io akoatran'izay hoe satria mantsy ny zavatra ohatr'izao marina hoe vaovao eto Madagasikara mety hoe vaovao fa ny any ivelany efa manao azy matetika mihitsy ary tena misy malaza mihitsy moa amin'io zavatra io fa hoe inona ny tena ampiavaka azy amin'ny zoma ity ataontsika hoe ny ampiavaka azy dia déjà aloha le lohateny letsika dia hoe gasy dokafy tsy hoe miandro dokafana akory zay fa atao hoe fa mezina sehatra amin'ny malagasy mana-talenta zay le izy dia isorana manokana ny godago zany nanao an'ilay sehatra hoe sady mena sehatra mihitsy ny mpihira sy ny mpamorona misehatra ny lamaody dia atao hoe mampiavaka anazy amin'izay hoe gasy dokafy zay dia tena ho anahy manokana marandrena aldera dia ho hitanareo fahaiza-manao tsika malagasy amin'ny sehatry ny fanaovana zaitra tanana amin'ny broderie tsika resahana io hoe fahalalana olona marandrena aldera foana hoe mampiasa broderie Richelieu foana matetika amin'ny asa tanana izay ataoko dia izay zany no isany dia hoe koa misy styliste anamina misy any Emika misy any Jorke Emmanuel dia zareo koa amin'andratra an'izay hoe asa famoronana malagasy hoe amin'ny fomba ny zareo fa nitenena angamba dia hoe tsy ho diso fanantenana raha mba hijery ohatry nao zany lamaody amin'ny fomba malagasy nefa manaraka ny moderna sy ny toetrandro misy dia mahaliana tokoa le izy teny farany avy any amin'ny godako so misy anampianan'izay efa voalaza zay ny amaranako azy angamba dia manasa antsika rehetra ho avy hanatrika ny gasy dokafy fa première édition io dia miezaka izay mameze tsara indrindra avy aty aminay ny godako sy ny rosamge ya zay zany hitantsika vahiny betsabetsaka vahiny tamin'ity fandarana androany ity zay tenako anareo hoe izahay dia manolotra anareo fa ianareo no misafidy fa dia efa misy fotoana zany tsika ato amin'ny hôtel de l'avenue eto Analakely misy an'izany Marion sy Rotsikalo arahana défilé de mode zany hoe style hafa mihitsy zany amin'ity ndray mitoraka ity misaotra betsaka aminareo ny vahiny teto amin'ny fandarana kopatahana kely angamba ho an'ny mpijery batoraka kely batoraka dia arak'izao hitantsika izao dia mana vahiny indray tsika atao amin'ny sehon'ny herinandro amin'ity androany ity dia tsy izy zany fa madame Vero Ranaivosan kanto ery zany anaran'izany miarabanao tonga soa tao miarabanao miaraba ny mpijery ny fandaharana sehon'ny herinandro inona tsara le hetsika enikoeniko hoe fampisehoana ara-pilazana tsara ilay izy fa azonao voaboasina kely ve alohan'ny anontaniako fanontaniananao tena marina tokoa zany le izy fampisehoana tsy tena hoe fampisehoana mitovy amin'ny fampisehoana rehetra satria fiderana fiankohofana no tena ho hitantsika ao asa hoe nisy mise à jour ve natao amin'ilay teny fampiasa amina fiderana ohatrany io satria na ena zao teo hoe fiankohofana miaino an'ilay teny fotsiny tonga dia efa mahita sary zay tokoa ve le sary ao anaty eritreritry ve zao zay hoe miankohaka mihitsy eo amin'ny karazana fifonana karazana fitsaofana na fiankohofana osika fitsaofana zany hoe amin'ny teny vahiny izy dia hoe adoration izy io zany mahasamy hafa azy amin'ny hoe hira malalaka le hira malalaka ohatrany hoe miresaka amintsika samitsika fa le fiankohofana zany dia hira izy favavaka fitsaofana an'Andriamanitra zany hoe tonga dia fifampiresana amin'Andriamanitra fiderana an'Andriamanitra mivantana eo misy masy tiako anontaniana hoe samihafa zany le miankohaka sy le midera satria raha midera zany so fahitako azy dia midera nilay anarana midera anazy fa le miankohaka hafa mihitsy koa ny fiderana sady azava kely le fiderana afaka ihany ianao sady miresaka amin'ny olo akaikinao hoe tsara ange io Andriamanitra io ndao tsika hidera azy fa tena tsara izy izay ny fiderana hira metsiketsika sy hira azontsika lazaina hoe rythme fitenenana ny fiankohofana indray dia
malefadefaka hira tena hoe miankohaka mahatonga anao tena hoe ianao sy Andriamanitra irery mahatonga anao tena ifantoka bebe kokoa ao anatin'le hira izay ataonao amin'ny fifampiresanao amin'ny alalan'ny hira dia misy an'izay fomba anankitelo zay zany no atao amin'ny fotoana io ie ho hitantsika ao zany ovina tsara moa le izy amin'ny 30 volana martsa ho avy zao ao amin'ny CCSK Antanimena amin'ny 3 ratolakandro dia inona mba fanetahana avy any aminao ary zany mba hoe tena marina hoe asa masina ilay izy fampisehoana masina moa zany raha ny tena marina kokoa satria misy an'izay hoe fiankohofan'izay inona ny mety hoe ampiavaka azy ankoatran'le fiankohofana ny ampiavaka azy dia vers 900 voalohany indrindra zany tena hoe ho hitantsika isy eo an-tsehatra hitondra ny anarana dia ao anatin'izay dia isy eny anelanelany eny ny hira rehetra izay ataoko zany dia misy fijoroana vavolombelona daholo hoe ohatran'izao nazahoako an'ty ohatran'izao natonga naniranyty zao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako dia isy ihany koa eny anelanelany eny fitondrana am-bavaka ny olona ihany koa araka n'izay thème izay noentiko hoe taratra ny lohahevitra noentiko amin'ity sehoty taratra izay dia lohateny hira koa izay efa mivoaka ihany koa ny fahitalavitra ny MBS anisany mandevan'izany le hirako hoe taratra io milaza fahazavana masoandro ataon'Andriamanitra mibalika eo amin'ny fiainana ny zanany ohatran'izay hoe tara-pahazavana taoriana le aiza-pito dia izay mihitsy ny zavatra hoentiny verao hoe tsy hoe amirapiratra mihoatra no mitatao-vovonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina fantanina hafa misy ty ho an'ny ivero araka ny tenenao teo ampiasaiko mihitsy satria anao nampiasan'le teny hoe ivero avy ao dia ivero mihitsy ny antaniko hoe tao alohan'izao zany satria fijoroana vavolombelona moa le misy an'izay matseo sombitsombo dia atao fandarana seho ny herinandro nanahoana ny taloha dia nanahoana ny amin'izao inona natoko an'izay misy inona taloha teo aloha za zany efa fantatry ny eo amin'ny tontolo ara-pilazana tsara ihany hoe mpanao fiterana izay tsaofana izay amin'ny fiangonana zay misy ana rehefa ela ihany koa no nanao cœur ny farandre mamonjy niara-nihira tamin'ny pasteur Jocelyn Ranjarson efa ela avokoa ary rehefa misy vahiny mpihira avy any ivelany reny tonga eto ohatra hoe Sébastien Demré reny dia niara-nihira tamin'izy ireo koa dia mbola tsy niakatsehatra hoe niseho amazaha fa ny zavatra nitranga natonga n'izay fifoazako izay hoe tena andeha irery tokoa dia tena nisy izay le io fijoroana vavolombelona izay hoentiko ao hoe nisy zavatra tena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako natonga resy ay mbola ho tazominao amin'io fahatelon'ny volana marsy mihitsy zany le izy zay ma tsy mba nanantena exclusivité teto fandarina seho ny herinandro ia fa dia mirary soa be da be dia mahana fotoana zany isika amin'ny fahatelopolo ny volana marsa ho avy zao manomboka amin'ny fiamoana izy amin'ny 3 ratolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena dia misaotra betsaka ny nao vero misaotra be da be anao ihany koa nanasa teto amin'ny fandarana dia manao kompatanana ny mpijery rehetra misaotra ny MBS télé sy radio ihany koa tapitra ny fandarantsika amin'ity androandroany ity amin'ny herinandro indray miverina eto ihany eto dia averimberiko foana aza misalasala mihitsy isika ny mizara ilay fandaharana mba ampahafantarana ny namana koa mety tsy afaka manaraka an'ilay fahitalavitra izy fa mety hoe sahirana amin'ny asa mandrara fa no alala amin'ilay Facebook zareo mety afaka mijery an'izany any ampiasana rehefa sendra maka pause iny amin'ny atoandro zay ny tenako anareo hoe izahay eto dia mampahafantatra anareo fotsiny hoe aiza ny tokony ho alehanareo aiza ny misy hetsika fa anareo ny safidy tapitra mifandarantsika amin'ny herinandro indray miverina eto veloha daholo eo